Coucou, coucou Tawanara. Dans le qui ont les élections là, ça me fatigue, laisse tomber. T'es dans autre nema pour me mais c'est non Madagascar. On est machin gagné sur l'influence. Bah ça c'est le logiciel Predator. Hein. Et bah t'es qu'on a à mon la PTP, oui logiciel Predator. Oui t'es la famille une élection de la mon la PTP plus tout ça. T'es où il faut pas nous comme ils preuve. En plus ce sont des gens. Je vais me moucher. En plus, ce sont des gens où la manana maïsia, on est enfin, c'est visible en tout cas. Un substitut à la juge, substitut ni général à la juge, nous venons ni chagoton machinga, tena na défendre chagoton la tani. Oh, c'est revenu publication en rose. Ah, ça c'est mon allergie, désolé. C'est le printemps, c'est l'été, presque l'été même. Du coup, c'est demain l'été. Hein. C'est demain l'été. Donc, ouais, je suis un peu fatiguée en ce moment et tout. Donc, j'en étais où? Venons de les oula. Ils sont comptés sur les investigateurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai juste vu ça. Le poste sur le mur de Rossi. Satria nini satria olona hitondra ny résultat ny élection législative no vonoandrala. Enjana be a. Nisy la tontolo lalà mbola ina moa mbola tsy manaiky resy a. Efa hitanareo zao fa angalariny zareo tsika. Efa tena hoe en fait ils s'en foutent complètement. Enfin nangerezany atapon-doha mihitsy zany ao vahoaka. Satria les logiciels prédateurs mamono, ça n'arrête pas de tuer. Tsy mitsahatra mamono olona les logiciels. Tsika mbola eto ihany tsy miteny. Ozy nareo fa ahoana fomba hidivana amin'ilay logiciel simple be. Tsy mila mampiasa téléphone ohatran'ny tactile sy ny tariny, mampiasa téléphone fozakely. C'est un peu plus difficile d'utiliser. De efa anteneko anareo koa io logiciel io fangalaram-bato. Efa anteneko anareo zay. De modèle vote électronique sy ny tariny io fangalaram-bato koa io. Efa anteneko anareo koa zay. Ny zavatra fantatratsika ny CNI efa vidim-bola, ny HCCA haute constitutionnelle efa vidim-bola. De zay juge rehetrarehetra sy olona rehetrarehetra zay mba hitsangana contre andrareo eo ataondrareo milantsy finanany. Ny problème atsika Madagascar koa ny olona mpitondra amin'ny opposition tsy manana taporopory afa kely endaka pory daholo. Donc ça aussi c'est anna satria vao vidim-bola por tsy hoe kely endaka andrareo fa vao vidim-bola ny anazy zany vola mandeha alohan'ny ny masoa vahoaka. Coucou Vanessa, coucou Ndry. Alohan'ny masoa vahoaka. Donc anjaratsika no misafidy hoe fatin'olona reny ve no tianareo hitondra ny Madagascar hatramin'izao. Sa mba hiova amin'izay le izy mba hiova ny système. Ny zavatra hitantsika koa de le olona le tsy nianatra reny le olona le any ambany tanana reny de pour be amindry le Andrazoela satria nahazo hena-kesy nazo anina fa zao fotsiny anjaratsika na olona hoe sady miasa no miana sady miasa no mampianatra ny zanak'asy ny tanana tsika malagasy manana an'izay raha tianareo hiova Madagascar de tsy maintsy manana an'izay namontsika tenenina conviction fa manana règle de vie plutôt. Tsy mila manaova indépendant, tsy mila an'ireo kongonareo miasa ho anareo tsony. C'est-à-dire asa mamelona pory andreo fa reo napitika izy ao Madagascar satria reo manaiky vidiana amin'ny vary rakapoka sy ny jirona koa. Nefa ny aveniran'ny zanany no amidiny de atao fantany tsara mihitsy hoe
tena namaritra ny avin'irany zanaky-tena za tsy manam-piantena tout simplement de aza mena asa rehefa mitady asa mpanasa lambanareo de firopory ihany aza mena asa manampy ny aza manampy ny fianakaviany koa moi satria na on peut pas sauver tout le monde tsy afaka hoe manavitra ny olona rehetrarehetra tsika coucou Alexis Lahoroe coucou tsy afaka manavitra ny olona rehetrarehetra tsika fa tsika afaka manavitra antsika mitovy amintsika c'est-à-dire hoe tsika manana ny conviction hoe afaka manala ny tenantsika ao anatin'io de ny voalohany indrindra teny indépendance ny financière indépendance amin'ny resaka vola mahaleo tena amin'ny resaka vola mahaleo tena amin'ny resaka asa mahaleo tena amin'ny resaka rehetrarehetra de aza manaiky tsony mampiasa olona isitonanao fotsiny any ambany reny efa hitanareo tsara hoe vote Andry Leandro Rajoelina sy nanao nanaraka le olona le vao fitombory hitanareo le tao anatin'ny repéreo tête aholy le tao anatin'le trano le nsonsisista sy ny vazavaza be rehetrarehetra ny firo zavatra hita koa sary ny antso boycott aty andafy io de ny zavatra hita koa be de be ndrareo ny pro Rajoelina de ndrareo satria mizaha olona rehefa ianao no tambatra ao amin'ny ratsy de mieritreritra ny tenanao hoe enjana be de be ndrareo hitanareo ohatra zao hoe ohatra zao zany amin'ny antso be boycott de hoe ny boycott ny tsy nandeha tsara ny boycott ny olona mitovy amina sy nana conviction ohatrana tsy nakany fa ny olona mpivarobody olona ecervelé no nandeha nijery ny spectacle André Saïda sy ny tariny avereny ko eto le izy de zao koa raha ohatra hoe tsy nandeha le boycott de maninona ny organisateur miantsana hoe sindy aza tsona boycott sy ny tariny satria mandeha tsara le boycott de io tadidiova l'argent c'est le nerf de la guerre ny vola ihany no manjaka ao Madagasikara de io vola io ihany afaka hiponctionnereo Andry Leandro Rajoelina simple et bonne raison anna fotsiny simple be au lieu de mamelona an'ireo fatina tsy maintsy hoe il faut être stratégique, il faut être technique, il faut être aussi terre à terre ny faible foana no pehana voalohany indrindra de inona ny ekipa élément faible indrindra le rajojody ireo olona le miseho namono sy nangalatra sakosin'olona sy namono an'le sedis le nanao manifestation reny de reny repérena tsara reny de aza velomina tsony mihitsy tao maty anohanana pory fa de toute façon ny zavatra hitanareo ny fihetsika ny tery amin'ny nanao le tam'le manifestation pacifiste de mifetsika andrareo enao de daviny ho vonoana jereo tedaviny fanamakina ny 4 ny indri ravalomanana sy ny tariny hitantsika tsara mihitsy ny hoe tedaviny ho vonoana ka raha ohatra ianao zay foana antelen'ny rabainay ny olona manao ratsy une fois no andratsy anao 100 fois ozy izy injato iny mbola averina anao ratsy anao na ianao na izy de amina mampivavaka anareo de za koa tsatsy anareo le ainareo tsaka le tsika samitsika tsy rehetrarehetra le mpivavaka reny hoe raha ohatra zao misy mila fanampiana de osiny arako ambavaka kindry de atao zay koa ny endrareo rehefa mangataka vola aminareo rehefa mitady asa de arako ambavaka c'est tout na de tsy vavaka anazy ary nareo de mbotsy zay fotsiny tenenina de lasa mihinany emaniny eo fa moi personnellement raha zay no vitatsika hoe tsika mahavita misorganize ohatray de olona hafa no anohatra an'le andry amin'izay satria olona misaina sy olona mahavita mitsangana zany ny zavatra hitatsika koa de
ny olona eo akaikin'ilay andro dia olona tondrombelona por daholo na dia ilay miseho mahay ara. Moi je suis désolée fa raha izany ohatra hoe journaliste sy ny hoe intellectuel rehetrarehetra ohatra ho a dia tsy za mihitsy ny andeha hanohana zavatra efa mapitika izo amin'ny Madagasikara. Tsy za mihitsy ny andeha hanohana an'izay. Efa hitantsika manakafa mapitika izo amin'ny Madagasikara reo équipe-n'ilay Andry Rajoelina reo c'est vraiment politique de mafia, corruption jusqu'au cou. Tamin'ny kararara tena atao amin'ny ministère de la culture be dia be mihitsy ny olona no miteny hoe ny vola ho anazy daholo dia ho an'ny olona izay tiatiany ihany fa tsy ny olona ampiasany rehetrarehetra no mahazo ny avantage ohatra fa ny anazy sy ny akolitany. Ny détournement tao anatin'ny ministère any même la corruption a pris des notes tellement tena hoe maloto. Tena hoe maloto. Du coup, en fait, comme je disais, mila mieritreritra daholo tsika tsirairay avy, mila misaina dia mila mametraka, mila mianalizy fa raha tsika no mbola manaiky ho zanahan'ireo dia tadidio izy efa 5 taona fotsiny na 10 taona nomeko anareo dia lasa ny karana ny tanitsika, lasa ny sinoa ny tanitsika, lasa ny vazaha ny tanitsika fa ireo karanareo zao nefa tena tompon'ny tany ao Madagasikara. Raha nareo mijery ny tompona orinasa ngezabe indrindra eran'ny Madagasikara dia karana ndry le Iridge, ndry le izany naranty le Akbar Ali, le Batour Ali et tout le tralali reny daholo manjaka ao amin'ny tanitsika ao. Ny banky tsisy banky nanankiray hoe malagasy fa mbola banky vazaha. Dia mody tenena foana hoe ny zavatra ao anatin'ny théorie telina andraoko zany fitantarana le angano ataondry zareo satria tsy maintsy hoe tadidio ity raha nareo ny te hanova fomba fisainanao ao anatina tany anankiray dia mila mampiasa storytelling. Dikan'izany hoe fitantarana manao narratif zany, manao tantara, manao angano. Dia ny angano alefa amintsika ao Madagasikara dia hoe tsika malagasy dondrona, tsika tsy mahininina, tsika afaka tsahan'ny olona, tsika rehefa vita malagasy dia ratsy. Zay foana zany ao anatin'ny lohantsika eo dia mieritreritsika hoe tena tsika zany ratsy fa tadidio fa ireo olona nanao lalana Madagasikara tsy vitsiny hoe gasy manao lalana fa mbola vazaha manao lalana nefa jereo ny lalana antsika ao Madagasikara ao manompory na ny Antsirabe-Tananarivo raha zao 5 heures de temps nefa 200 km. 5 heures de temps nefa 200 km Antsirabe-Tananarivo. Tena taloha io fanaovam-bofina anazy 1h30 Antsirabe-Tananarivo taloha. Dia zao 5 heures de temps